Halleloia. De fifenina ho andra iny no miarabantsika rehetrarehetra androany a izay tratrantso eto amin'ity androany ity ry havana malala. De fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy. Matoky sy mino aho fa salama tsara daholo indray tsika rehetrarehetra raha mifankahita eo tsika androany a. De tsara fantatrao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao antsika ahafahantsika mihaona eto indray. Misy ny tavela tamin'ity androany ity, tsy nifoha intsony tamin'ny maraina. Misy nivoaka ny trano tsy tafody. Fa ianao misaoran'Andriamanitra raha nihaona teto tsika maly a mbola mihena eo tokoa tsika androany. Zany ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ka de tonoina amintsika ny fiadanan'ny Tompo a. De matoky sy mino aho fa salama tsara daholo tsika, mahery tsara daholo. Fa nefa raha tsy mahery tsara ianao tsy maninona ihany koa nefa satria ifampahery ny ataontsika eto a fa tsy ifamendrifendro akory. Matory ianao androany tsy maintsy mahery ianao. Halleloia. Ary raha androany anao vao tonga eto de faly miarahaba anao zay a ary te hiteny aminao hoe marety hatramin'ny farany. Mbola eto koa zay rapitso. Eto koa zay amin'ny zoma. Halleloia. Tonga soa nareo. Tsy vaovao nareo, tsy vahiny nareo a. Fa afaka tonga de miditra ao anatin'ny fianakaviana anki-radio a izay miaraka isaky ny hariva tahaka izao a isan'andro isan'andro. De ankoatr'izay nareo mifampiaraka aminay tahiny Jesosy. Tsiramboara-miel niditra voalohany teto androany a tahiny Jesosy a mahaolo falia de iza koa Rolianis Mampionina, Verselina, Angela io, Iazas Kapatitsy, Marizo, Sœur Malala, Rodine Marie, Alléluia. Rasolo ary malala, côté les camarades de Jesosy, Razana Monique, Rasoerniana Nathalie, Aimé Manambotso, Eliana, Maevare, Verselina, Tahir Mario, Angela io, Miavorava, Kerikaraka, Yama, Fleur, Preta, Tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra, Sendra Betsy, Vatso, Raja, Lantonirina, Noélie Fantou, Berthe Sava, Yarniana Clos, Alléluia. Tina Rakoto Arzaka, Thierry Ralbenja, Felina Rakoto, tonga soa daholo a. Itody Raonso Bakay, Sandrine Erika, tonga soa daholo a. Ianitra Nirina, teto veo maly, ohatrany tsy hitako teo sa teo. De i Domona, Kojimana, de i Anabavy, Suzelle, tonga soa daholo na rehetrarehetra. Mahafinaritra mahita anareo a. Ohatry ny masoandro miposaka kely daholo mihitsy nareo mahita anareo. Ianona de mitondra hafanana eto amin'izao fandarantsika izao. Tonga soa, marety hatramin'ny farany androany tsika, ny ekipa iraka amintsika. Androany a Ranabavy tahiny Tompo faly ra heritovo a. Ranabavy Fleur nivavaka fanombohana. Ranabavy Erika hitondra tenin'Andriamanitra ary Ranabavy Marizo no hitondra antsika ao anaty vavaka firenena. Samy tahin'Andriamanitra, marety hatramin'ny farany a. Andao aloha tsika hivavaka ho hanombohantsika ny fotoana, andao fandrotsika ny Ranabavitsika. Fleur avy eto Frantsa izy a nivavaka fanombohana. Tahiny Tompo a Ranabavy Fleur anao ny fitenenana. Paster, tahiny Tompo sika rehetra, dia rehefa afaka sika ho fanombohana fotoana. Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy ianao. Misaotra sy midera ary mankalaza manome voninahitra anao indray izahay amin'izao fotoana izao satria mbola velonay natrapa-monjeny izahay. Ary misaotra anao izahay fa mbola nitantananao indray tamin'iny toloandro iny fiainanay. Ary tafavory eto indray izahay rehetrarehetra amin'izao fotoana izao noho ny fitiavanao sy ny famindramponao Andriamanitra. Koa tonga manetry tena sy miankohaka eo anatrehanao izahay amin'izao fotoana izao fa tsy tanteraka izahay Andriamanitra iray io. Koa mangataka famelan-keloka avy aminao izahay Jesosy a. Hifonanay aminao, mamindrafo aminay Jesosy a, aminay tsirairay avy reto. Raha mbola misy zavatra papetipetena, maro samihafa nataonay sy ny fahalemenay. Izay rehetra tsy mbola mifanaraka amin'ny sitraponao Jesosy dia mangataka ny ranao masina izahay hanadio anay. Fa tena mendrika eo anatrehanao izahay Jesosy a.
Ankehitriny Andriamanitra dia mangataka ny fanatrianao tanteraka eto izay amin'izao fotoana izao. Ka ny devoly sy ny satana, mpanelin-gelona rehetra sy mahatonga tsy fifatohana dia rakofy amin'ny rahanao Jesosy tsy hanan-kery tsy hanampahefahana eto amin'izao fotoana izao. Faoka ny fanahinao masina Andriamanitra no hirotsaka eto amin'izao fotoana rehetra izao. Tsy asa mahery aty anatinay tsirairay avy mba azahoana hery indray izao fotoana rehetra izao. Azahoanay sakafom-panahy ampitombo ny ara-panahinay iredareda hatrany. Ka aoka mihitsy ianao Andriamanitra no hiteny eo ambavan'ireo mpanomponao ireo izay hitory ny teninao. Ka ny teninao dia tena ho sabatra roa lela hipakany am-ponay ary ny fonay dia ho tany lonaka. Andray ny teninao ka mo zato avo eny aty am-ponay izany teninao izany. Dia petraka hifeno am-pelantananao koa Andriamanitra ny vavaka rehetra izay ataonay sy ny vavaka ny firenena. Aoka mba tena ho tanteraka izany Andriamanitra iray eo satria ianao ilay Andriamanitra mpamaly vavaka ary ny fonay toritory dia tsy ho ataonao tsinontsinona Andriamanitra iray eo. Saotranao amin'izany vavaka izany Andriamanitra eo. Era sy ny Lazaro voninahitra dia atolotra ho anao irery amin'ny anaran'i Jesosy efa hatramin'ny taloha sy anio ary mandrakizay. Alleluia. Amen. Alleluia. Soratsika an'Andriamanitra. Mankasitraka ny anavavintsika fleur ao anatin'izany vavaka fanomboana izany. Alleluia. Alleluia. Sady miarabantsika rehetra izay vao niditra ihany sofa misy somary sitako kely zay vao miverina. Izy mbola sy narabaiko teo Élige sa Élige iza rehefa maky azy tsy fantatro le atoko hoe Élie fotsiny. Mety Élysée ve io sa Élige sa Élige sa tonga soa ianao rehefa naizanona tsy zany. Alleluia. Dia olo-garan'orosoa tahiny Jesosy isika rehetrarehetra. Andao aritsika aloha miloha nidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny anababintsika Erika Raka. Alleluia. Sady misaotra anareo ihany koa ianabavy Verselina moa tsy mitsahatra misaotra ny ankizy misy izay mivavaka rehetra mitondra tenin'Andriamanitra dia misaorana azy zany. Alleluia. Dia miloha nidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia andao antsika izara faliana. Alleluia. Ndao ataontsika ty raha mahafinaritra be teo feno aravona. Alleluia. Dia ho tahin'Andriamanitra tsika tsirairay avy. Aleo fenona fifaliana ny fiainantsika. Aleo sina fifaliana rehefa tahin'Andriamanitra tsika rehefa misy fahasoavan'Andriamanitra dia andaontsika hifaly. Alleluia. Za manokana nisy fahasoavan'Andriamanitra mba nahafaly ahy mihitsy androany teo amin'ny fiainako dia mba tiako zarena aminao anatin'izany izany koa hoe feno aravona. Alleluia. Lazao ny namana raha nareo samy manao partage satria betsaka ny olona zao tsy mahita aiza ary misy rehefa vaka fiambenana mijery any amin'ny compte raha tsy efa tapitra tsy hitany amin'ny compte nefa tsika dia manao live dia manahirana fa dia ho an'ny olona mba zarazarao mba ho anareo mananamana hoe mandeha reny dia tonga dia efa ino dizy ty dia zarazarao any mo nisy raha zafy malala tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Ndao ary lasa aritsika ho tahin'Andriamanitra ary dia meno finaritra andao hifalifaly feno aravona ny foanaka nahita an'i Jesosy ndao ary Halleluia. Meno finaritra ndao ary. Eo ary tsika rehetra hiara hifaly. Halleluia.
feanao ravona ry avana malala alleloia tsisy asalo ny avenirako jiabo a inoko matatranao e alleloia matolotry soamevatsika mo za fa mba tserovana azy mihitsy vatsy zany iry zany e soameva eva ao ve soameva alleloia eo atanan'andriamanitra ny avenirao kinona ny mataitranao alleloia tsara jesosy alleluia tsara jesosy za manambara aminao a tsara ho a jesosy amen Ele va di che tira la questa sacca alleluia alleluia Sara Gesù Samana baramo Sara wa Gesù alleluia Halleluia soran'andriamanitra zany izy zany a za mily fa mbola tsy tafiditra ao soameva matoa izy tsy niteny tao anatin'izay a fa raha teo izy tsy maintsy efa teo izy nte fa mbola taratara aorianao izy a fa atsiarovana azy manokana moa zany iry zany a ho tahin'andriamanitra ane a isika tsirairay avy ato moa de samy atao anatin'ny groupe ato de misy atsiarovana anareo foana nge de faly a mahita an'izany hoe miara-mifaly tao anatin'izany tsika mino fa niara-mifaly tao anatin'izany a isika rehetra rehetra alleloia iany ten'andriamanitra ary tsika e raha misy mbola tsy narabaiko fotsiny anga fa fleuriste amada tonga soa anao mianta au jenica elina asia ansel linda tahiny jesosy a tozo mikael bakay efa teo daholo aried tonga soa daholo tsika alleluia sotran'andriamanitra eny ary zay no ela fa nory malala seheno a mamia tahiny jesosy daholo a kambana ranta malala RTCR zany mbola tsy narabaiko teo daholo a de razana monika rodine marie tia rakoto ary zaka alleluia mianta efa narabaiko dao ary hiditra amy ten'andriamanitra ary tsika e de maharitatra amy farany a ndao ary eny toriteny avy atrany tsika iaraka amitsika iaraka amin'ny zokintsika ranabavitsika erikaraka avy eto frantsa minofinahitra ary a de miveloneta rehefeo a mamelapelatra ny ten'andriamanitra tany tompo a ranabavy erika anao a ny fitenenana tainy tompo pastera
dia mbola faly miarabantsika tsirairay avy indray izay tratrantso amin'ity takarivo ity ny tenako. Ampifaliana ho ary avana ny zarako ny teny aminareo indray amin'ity arivo ity. Izany teny izany dia hitantsika ao amin'ny marika toko 620. Marika toko 620 andininy 620. Raha hitantsika ny teny dia ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izay mino sy atao batisa no vonjeny fa izay tsy mety mino kosa, izay tsy mety mino no ho eloiny. Amen. Izany teny fohy izany indray ry havana no teny tonga tato amiko entiko hampahirezana antsika tsirairay avy. Teto moa raha jerentsika ny soramandry dia ny nitsanganan Jesosy tamin'ny maty sy ny nisehoany tamin'ny mpianany ary nampiakarany azy ho any an-danitra. Teto izany Jesosy dia niseho tamin'ny mpianatra 12 lahy. Rehefa niseho tamin'ny mpianatra Jesosy dia eo niarany sakafo tamin'ny mpianany eo am-pihinanana sakafo ny mpianatra no indro Jesosy tonga dia nilaza ny mpianany mba handeha amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara ho an'ny olombelona rehetra. Dia nambarany Jesosy teto ity teny sady mafonja no fohy ity hoe izay mino sy atao batisa no vonjeny fa izay tsy mety mino no eloiny. Izany hoe raha misy teny roa mazava tsara eto nolazain'i Jesosy dia ny finoana sy ny batisa. Inona no atao hoe finoana? Hijerentsika ny finoana. Ny finoana dia hanehoantsika zavatra tsy hita. Izany hoe tsika izany raha mivavaka amin'Andriamanitra dia mino aloha tsika fa misy izy na dia tsy hitantsika maso ary. Mino ihany koa tsika ny amin'ny valim-bavaka izay angatahantsika. Mino ihany koa tsika fa Andriamanitra dia mpanasitrana, Andriamanitra dia mpanavaka, Andriamanitra dia mpampahery. Dia izany izany ny atao hoe finoana. Ka raha tsy manam-pinoana ianao dia tsy afaka ny anantena mihitsy ny zavatra avy amin'Andriamanitra, tsy afaka ny anantena na mivavaka angatahanao ary, fa mila ianao mino amin'ny fonao manontolo. Dia ny finoana eto dia miankina ihany koa amin'ny fahalalanao an'Andriamanitra, satria raha tsy fantatrao Andriamanitra na dia hoe hiteny ary amin'ny vavanao hoe mino efa tsy fantatrao akory ny momba an'Andriamanitra dia tsy hahalala ny finoana ianao, satria mila mahafantatra azy ianao, mila mahalala ny teniny ianao, mila mitandrina ny didiny ianao, mila mandeha amin'ny fahamarinana ianao. Dia izay ny finoana eto dia nefa koa tsy ampy raha hoe mino fotsiny tsika, satria ity teny ity dia teny famonjena. Tsika tsy voavonjy mihitsy raha tsy mino sy atao batisa. Ny batisa indray dia inona no atao hoe batisa? Ny batisa dia batisa eto dia batisa ny fibebahana. Tsy ilay batisa kely hoe rano atetehantsika tamin'ny mbola kely fa eto dia batisa ho an'ny fibebahana, izany hoe tsika efa nanota izany no atao batisa. Izay natsiaro ka hoe nanota, tsika efa lehibe izany no atao batisa. Dia maninona moa ny teny Jesosy eto hoe izay mino sy atao batisa no vonjena, satria raha mbola manana fahotantsika, raha mbola voafaritry ny fahotantsika izay mbola mandeha amin'ny filan'izao tontolo izao tsika dia tsy ahita ny fanjakan'Andriamanitra, tsy hahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra ary tsy afaka hifandray amin'Andriamanitra. Dia io batisa io izany ny voalohany nataon'i Jesosy mba hoentin'ny mpianatra hitoriana filazantsara mba hahafahan'ny olona rehetra mahazo an'ilay fahafahana, ahafahan'ny olona rehetra mahazo an'ilay famonjena dia ny amin'ny Jesosy Kristy, ny amin'ny fanjakan'ny lanitra. Raha tsy manao batisa izany tsika dia mety na dia mino ary tsika kanefa mbola ny fahotantsika mbola tsy voaombo, izany hoe mbola tsy voafafa, voaletika tao anaty rano dia tsy mety tsy ho voavonjy, satria ny batisa dia zavatra lehibe. Araka ny teny foana hoe tapakila iray hoentina hidirana ny fanjakan'ny lanitra. Eto izany midika fa manan-danja sy zava-dehibe ny batisa sy ny finoana an'Andriamanitra. Dia nambaran'i Jesosy mihitsy eto hoe
izay tsy mety mino izy no ho elohiny. Izany hoe tsika koa izany a raha tsy mino fa hoe misy Andriamanitra, tsy mino fa hoe izany batisa izany dia nataon'Andriamanitra fitaovana anankiray nataon'i Jesosy mba ahafahantsika miala amin'ny fahotantsika, satria i Jesosy mihitsy raha jerentsika any amin'ny Jaona voalohany angamba izay hoe Jesosy mihitsy no natao batisa teto mba ho fampianarana ny maro, satria hoe any amin'ny Jaona any Jesosy mihitsy no natao batisa teto, satria ny batisa dia tena hoe fandevonana ny fahotantsika. Ny batisa koa nataon'i Jesosy hifandraisantsika bebe koa amin'Andriamanitra, satria raha tsy vita batisa tsika tsy afaka ny handray tsy afaka hovonjy, tsy afaka ny handova ny fanjakan'ny lanitra. Dia eto izany no tiako ambara amintsika hoe raha tsy atao batisa tsika dia tsy afaka mahazo anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra, satria mila homboana aloha ny fahotantsika tsirairay avy. Dia izay teny izay indray ry havana no entiko aminareo tsirairay avy dia ny mba hirosoantsika amin'ny batisa. Be dia be ny olona amin'izao fotoana izao, be dia be ny kristianina tsy manaiky io batisa io, fa soloina an'ilay batisa kely ateteh amin'ny rano, ilay mbola kely iny, nefa tia batisa amin'ny fibebahany ity no tena zava-dehibe eo amin'Andriamanitra, satria rehefa nanoto tsika olombelona dia naniraka mihitsy Andriamanitra any zanany lahatokana, dia Jesosy izany nombona teo amin'ny hazo fijaliana. Dia nefa alohan'ny ombona teo amin'ny hazo fijaliana dia nampianatra Jesosy ny hanaovantsika tsirairay avy ny batisa, dia izy ny voalohany natao batisa. Dia izany no marika fa raha tsy amin'ny alalan'io batisa io tsika tsy ahazo ny fanjakan'Andriamanitra, tsy ahazo famonjena. Dia amin'izao vaninandro farany izao mila tsika mandiny tena, mila tsika mieritreritra hoe za ve efa madio anatrehan'Andriamanitra sa tsia. Dia eo tsika mandinika hoe ilay batisa nataontsika tamin'ny mbola kely ve nanadio antsika, nanadio ny fahotantsika sa tsia, sa ilay batisa izay atao rehefa izao lehibe izao. Dia ny teny lazaiko eto izany dia mampirisika antsika izay mbola misalasala, mbola tsy natao batisa, dia mba hiroso amin'izany batisa izany, fa tena fahasoavana lehibe ho antsika kristianina ny atao batisa. Ny batisa dia varavarana iray, lalana iray hidirana amin'ny fanjakan'ny lanitra. Koa manentana antsika tsirairay avy ny tenako mba hiroso amin'ny batisa, fa tena famonjena lehibe ho antsika io batisa io, ary hatsapatsika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa. Dia izay teny fohy sy mafonja izay indray ry havana no entiko izaraina aminareo. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia, amen. Alleluia. Saorantsika an'Andriamanitra. Saotra betsaka ranabavy Erika. Alleluia. Ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany ilaitsika, tena ilaitsika ny mitory an'izany ary tsy hadinodinontsika fa efa ho avy Jesosy Bebahy ianareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra hozy izy Jaona mpanao batisa, raiky amby roapolo sy roa arivo taona mahery kely tany ho any. Ry havana malala. Tamin'izany nefa akaiky ny fanjakan'ny lanitra no mila mibebaka.
aizao izy am'izao tsika miteny zao zao ry havana malana zavatra tena mahafarina marina mihitsy teny anabaverika be de be am'izao ny olona manohatra ny batisa de mametsiny ny olona manao batisa amy rano be de hoe io famantarana fotsiny io de ataon'iny rano kely iny satria tsy le misofoka anaty rano zava-dehibe fa lay hevitra fotsiny hoe natao batisa zao havana ty farany ty maraka toko fahinina amby folo de ny solamany de fantatsika tsara hoe ny nitsanganan Jesosy tamin'ny maty sy ny nisehony tamin'ny mpianany ary nampakarina azy ho any an-danitra teto Jesosy ny tany an-danitra teto an-tany farany voalohany indrindra aloha za misaotra ny nabavy Erika mazava tsara zay ary fanetanana ngezabe zany ary tena fotoana tokony hitoritsika an'izany indray zao alleloia de za mankasitraka ny nabavy Erika nitory an'izay teny zay de ho tahin'Andriamanitra ny anao sy ny ankonanao de mahefabe foana amin'ny asan'ny tompo fa mampahery ny toriteny sady mahafinaritra ary reny mpianakaviana ianao mananjanaka kely nefa de mbola mavita ny anjaranao foana ianao amin'ny toriteny ary de hisaolana anao zany alleloia ary za misaotra anareo rehetrarehetra any koa mankasitraka azy satria nareo mankasitraka azy io de mandrisika anazy androso bebe kokoa anao tsaratsara kokoa isan'andro rehefa tonga ny anjanaka de misaotra anareo hony ianabavy Erika amin'ny fampaherezana zay omenareo azy alleloia de tokava amin'ny ambony indrindra mitombositra maretatra amin'ny farany tsy foana ny fikelezanao aina fa mahereza alleloia zao ry havana malala mahavarina ana ny hoe matoga ny olona ny adevitra amin'ny resaka batisa de avoaka daholo ny verse rehetrarehetra de hoe tsara ba tsy mila atao batisa ny rano be zany ntsony fa Jesosy moa zany ry havana natao batisa tamin'ny rano be nanao kilalao ve sa etretinao fakitsika jery fotsiny vetivety hoe zany batisan'i Jesosy zany any amin'ny Matio toko 7 andiny 7:10 donc tsika amaky tenin'Andriamanitra momba ny nanaovana batisan'i Jesosy sao de verina hoe ozy Jesosy heviny fotsiny ny ataotsika amin'io Matio toko 7 andiny 7:10 ny nanaovany Jaona batisa any Jesosy ary tam'izany Jesosy any teto tsy hoe nanao heviny raha ny tena marina Jesosy tsy tokony atao batisa ny olona mpanotany natao batisa Jesosy eto tsy natao batisa ny fibebahana amin'ny maha hoe nanota azy fa Jesosy eto mampiseho ohatra ka Kristia de raha kristianina ianao de manaraka ny zavatra zay nampianariny ary Jesosy tsy nampianatra vava fotsiny fa nataony hita taka ny nanasany tongotry ny mpianatra fa tsy heviny fotsiny za Andriamanitra ataovatra manasany tongotry any fotsiny tena nanasany sikina lamba mihitsy Jesosy de nanasany tongotry ny mpianatra rehefa sika tsy nentina anaiky Petera tsy hoe heviny tsy hoe arak-heviny fotsiny fa tena izy ary Jesosy teto de zao tsy tokony atao batisa satria raha tsy natao batisa teo Jesosy de tsy maintsy ozy ny olona hoe io tsy voatery atao an'izany fa vakitsika ny tenandriamanitra ary tam'izay Jesosy de avy tany Galily ka tonga teo amoron'ny Jordana de nanatona ny Jaona mpanao batisa izy mba ataony batisa fa hoy Jaona nandaka nanao taminy hoe za nge tokony ataonao batisa ka ianao ndrefa ny ianao no makaty amiko marina tenin'ny Jaona Jesosy nge ry havana ambony noho i Jaona Jesosy nge ry havana i Jaona nge mpanao batisa fa Jesosy nge mpanao fianana mandrakizay de marina tenin'ny Jaona niondrika mihitsy Jaona teo hoe za ve natao batisa anao za ary tokony atao batisako marina zany tena marina zany fa mbola nampiany Jaona hoe ianao ary tsy tokony atao batisa mihitsy ianao no tokony anao batisa andiny 7:10 fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe ekeo ihany zany hoe ekeo na de hitanao hoe tsy tokony atao ary ekeo ihany alleloia ekeo ihany ankehitriny fa zao no mety amitsika
na de tsy zay rany tokony izy toy josy hoe mety amintsika zao tsy maninony ianao manao batisana ataovy tsy maninony zany zao aloha no mety amintsika ahatanteraka ny fahamarinana rehetra fahamarinana rehetra ry havana fahamarinana ny batisa fahamarinana ny batisa na tiatsika na tsy tiatsika tsy zay tenen'ny olona ny marina na zay adisany nataon'ny olona eo na zay verse tediavin'ny olona eo fa jesosy tsy nanao an'io mba hitediavinao verse anoanana anoerana an'io maninareo samy manohatra ny batisa rehefa jesosy ataovy ekeo ihany ozy izy mba hatanteraka ny fahamarina jesosy nanao an'io fa tsy jodasy jesosy ry havana nanao an'io a fa za aloha manaiky anareo pastera mbola manohatra batisa reo mamaky an'io fotsiny any na de hoe tsy hamaky zavatra fa io fotsiny vakiny nareo aloha mahay ery ny titre zay mihitsy ngamba le hoe misy anarana be deaibe mihitsy nareo pastera reo de tena tapim-pahalalany nareo mahay noho jesosy fa ndre zay aloha zay amy mahazandry kely anay de zao no anay mifantatray io no tenen'ny tomponay ekeo ihany aloha ankehitriny izy izy fa mety amintsika mba hatanteraka ny fahamarina rehetra ka de nekeny zany ary eritretinao a tsy vitan'zany jerinao tsara ary raha vao natao batisa jesosy de niakatra avy teo amy rano zany naroboka batijo aroboka nimergena mihitsy jesosy zany hoe naletika mihitsy jesosy ianao zany raha manao batisa na mpanao batisa ianao mba aleteo tsara le olona aleteo tsara le olona fa mila miletika tsara de rehefa misy fotoana nareo a de mba alefasika ianabavy aina ianabavy itody a izavy nareo rehefa nataoko batisa ndraindray mantsy mety sao de misy tsy mahay hoe ahoana za fanaovana batisa de jereo ny fanaovanay batisa rehefa tsy hainareo mety mba tsy hainareo zay mety mba zay ndray zao mba hainay zany ohatra de mba manetry tena hoe mba mety mba fa jereo ny fanaovana batisa ny fanaovana batisa de miletika tanteraka mihitsy olona io tahaka nanaovan'ny jaona ny jesosy miletika halleloia asianao tampenan'le olona ny oriny a de manao batisa zay amin'ny anaran'ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina de alefanao izy a raha vaty marivorivo kokoa ny rano a ny olona mpanao batisa aloha tsy mila manao matahodrano zay aloha ray zay de raha manao batisa ianao a atoroka anao zany ny pratika raha manao batisa ianao a de voalohany indrindra atrehany amin'ny valahanao ny tena mety indrindra ny manao batisa am'izay fotoan'zay azonao antoka fa iletika tanteraka ireo valahan'le olona mpanao le batisa zany ka nalava be le olona atao batisa na foy tsy maninona io de ny rano matetika rehefa eny amy rano ty aminay zao tia lasaina ny anaovanay an'izy a ohatry ny rano retritra marivo de milalina aza matahodrano atsy hoe hitsapan'le rano rehefa matahotra nefa za sady mahay milomany koa halleloia de tsapaina le rano de milalina ny rano de rehefa tonga eo am'le eo amy valany anao de mijanony ianao eo de le olona ataonao batisa mitodika makany am'le marivo fa tsy mitodika makany am'le lalina de rehefa miletika izy zany a de ny tongony any am'le marivo fa izy aletika eo mankaty am'le lalina de miletika ka ny olona rehefa aletika ao anaty rano tsy miletika io fa mitsokolobona ohatry zao izy a de maivana kely mampiahy na ianabavy itody poids reto amby groupe zany ianabavy itody zany za rery manao batisa anazy a de alefa ohatry zao tsy mavesatra efa miletika anaty rano olona de izy miletika voany a ohatry ny boe de aletika ao ny olona de verina anao azy maivana tsara de miletika zay aloha zany resaka pratika zay ateneniko anao zay aloha pratika zay zava-dehibe mantsy zany fa ndre misy olona atao bate de tsy lena akory tsy miletika fa mila miletika halleloia aleteo tsara ny olona atao batisa ny mpanao batisa zany tsy mila olona matahotra rano hoe matahotra maty any-drano na olona tsy mahay milomany de tava olona aram-panahafa zay a ampianarina anao zany sao de tsy hainao mantsy halleloia de faharoa manarakaraka an'izany raha vo avy natao batisa zao ka niakatra vao amy rano niaraka tam'izay izy ary indro nisokatra tamin'ny lanitra reto raha lasany ambamilala nisokatra tamin'ny lanitra ary hitany ny fanahin'andriamanitra nidina tahaka ny voromailala nakeo amboniny zany hoe nakasitrahan'andriamanitra le batisa ny rano ry havana malala nakasitrahan'andriamanitra
te maninona ho any potehan'ny olona ny batisa hoe tsy mila ataotsony ny batisa fa zay aloha te hanao ary zany ro anao antsoavo ho an'izay mbola vonina indray aleo ankizy mandray anjara amin'ny tontolo teny reo vita batisa teto daholo reo ny ankabetsahany aleloia tsy voatery tokoa ianao ny atao batisa tsy eto ihany ny batisa ny fibebahana koa fa naizanaiza misy anao de teneny pastera anareo hoe mba ataovy batisa amin'ny rano hoe batisa amin'ny rano ny tena ara-baiboly zay a ny batisa ny ankizy iny a tsy batisa iny fa fanoloran-jaza tahaka an' jesosy ilay natolotra teo amin'ny tempoly notrotronyilay lela antitra be Simeona ny anarany hoe afaka mody am'izay fa nahitany voninahitr'Andriamanitra nahitany Jesosy aleloia Simeona iny zany ny fanoloran-jaza eto amintsika misy fanoloran-jaza de misy batisa ny zaza atolotra fa ny olona mibebaka de atao batisa ny zaza tsy afaka mibebaka satria mbola tsy nanota fa ny olona nanota no alevina anaty rano ny fahotany aleloia zany hoe Jesosy ny teny hoe ataovy zao mba ho hitan'ny olona fa zao ny tokony atao faharoa manarakaraka an'izany aleloia aleloia dia nidina hatramin'ny fankasitrana anao zany hoe tsy batisa artesera natao tamin'ny mbola kely tsy batisa na mpandray anao na tsy mpandray ny batisan'ny rano no batisan'ny fibebahana miandraka tekomena tsy batisa za koa zao fa niandraka tekomena taloha de mpandray fanasan'ny tompo le mihinana iny de misotra rety vaikely iny efa nanao an'iny fa tsy batisa ny an'ny ankizy fa fanoloran-jaza ary ny an'ny lehibe batisa ao anatin'ny rano aletikao no atao hoe batisa taka ny batisa zay natao tamin'i Jesosy aleloia de nidina ny fankasitran'Andriamanitra anjantsika eo ny amin'iny momba n' Jesosy fa ty ny zavatra tena mba hisariako ny sainareo fandroany momba ny batisa maraka toko fahenina mbe folo ny fotoana farany mijanona Jesosy teto tany ka andeha hiakatra izy ono are olona za zao ohatra misy fotoana tsy ho eto tany tsy de matetika aloha zay fa misy fotoana za tsy de mahafoy vady aman-janako hoe tsy eo zany fa ndray andro roa andro misy fotoana tsy eo za rehefa andeha de zao voalohany indrindra apetrapetrako daholo ny vadiko tsy avelako misahirana zany ny tomobila mety tsara daholo misy carburant rehetrarehetra mamelona de mitaingina fotsiny nay vadinay mamelona de mitaingina tsy mamokatra kapô zany rendry tsy mijery zay pneu vaky sy ny sisy zany rehefa andady zany mety tsara ny zavatra rehetra milamina zavatra rehetra amin'ny sezan'ny ankizy vonina ny papier rehetrarehetra entina vonina rehefa andeha de zao ahafarako tsara ny zavatra rehetra zao le anina ohatr' zao varina ohatr' zao ty ohatr' zao ty ohatr' zao sy ohatr' zao rehefa andeha vakansy ianao ka ohatra hoe mpanampinao ny hijanonao an-trano na olona ny hajanonao inona ny zavatra ataonao manafatra ianao de inona ny zavatra afaranao ny zavatra important rehetra ny afaranao tandremo idino gazy zao le zavatra tsy idina rehefa ohatr' zao tandremo le zavatra ohatran'ity fa ity ohatr' zao misy olona ho avy eo ity zavatra ty nomena anazy tandremo tsy ity zavatra ty fa ity rehefa ohatra ka ohatr' zao de misy bouton menamena ino ny potserina tsy marina ve zany rehefa andeha anao de ny zavatra manan-danja rehetrarehetra de afaranao satria anao tsy ho eo de rehefa te hijery zany ianao ny zavatra manan-danja de ny zavatra zay nafaran'i Jesosy faraparany ary tao anatin'ny zavatra nafaran'i Jesosy faraparany ny amin'ny batisa nanafatra zao Jesosy amin'ny manokana mandiny faefatra ambe folo Jesosy sy eto amy raiky ambe folo lahy raha mipetraky any ireo ary izy name tsy niazy mafy noho tsy finoany sy ny mafy mifony satria tsy ninony rehefa nahita efa-tsangana izy tsy adiny Jesosy ny teny tamin'ny mpianatra mafy ny amin'ny tsy finoany satria mila manam-pinoana important zany andy fa dimy folo aroa izy taminy mandeha any am'izao tontolo zao nareo ka mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra important be zany afatra alohan'ny
sy teny tsosindalina de halatso amin'ny akavanana ry peterany efa hainy petery zany efa voafatra zany fa nitsindriny jesosy talohany andalana de ny zavatra rehetrarehetra zay hitany tena hoe important be mihitsiny de important be mihitsy mandehanana am'izao tontolo zao nareo ka mpianatro ny firenen'ny olombelona rehetra mety hoe filazantsara amin'ny olombelona rehetra important manaraka izay misy atao batisa no fonjena fa zay tsy mety mino no alohany io zao anazavain-dralamareo alleloia alleloia izay mino tsy hoe na fa izay mino sy atao batisa no vonjena izay tsy mety mino no leo elohany iny ary le hoe mino e toy any andiny fa fito amby vola ary zao famantarana zao ny anaraka zay mino reto zany famantarana manaraka an'izay efa mino le mino teneny Jesosy zany hoe zay mino efa manao anreto amoka de mony amin'ny anarako izy manaraka an'le mino zany misy olona zany efa mpanao délivrance izy de vo klasy ao anatin'ilay izay mino izy am'izay fotoan'izay iteny tsy fantatra izy izay mbola tsy hainy izy misy olona efa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra zany de vo laza ao anatin'le hoe izay mino satria reo ny anaraka zay mino izy Jesosy andray mena rana izy misy olona zany tena efa manam-pinoana be mihitsy manana herin'Andriamanitra be mihitsy andray mena rana izy ary na de misotro zava-mahafantatra izy de tsy ampaninina azy zany tsara fantatra aloha fa tsika reto da efa mitenanareo foana hatramin'ny heritaona ohatr' zao nisy ny covid rehetrarehetrarehetrarehetra za mbola nitenanareo foana mandraky teny rano tazomiko ny teniko tsika tsy tratran'ireny taovy amainina zany tsy tratran'ireny tsika zany ny masiko tena hoe mba fiarahamonina ny anaovako an'io indray andro zako nisy fiangonana zay alehako tety aminay de za efa zatra za mamihana foana mamihana foana rehefa mifanketona de za rehefa na tena tsy ike natao ifanalaviran'ny olona mihitsy hoe ianao rehefa mahita ana raha hitako eny a gare de l'est enao ny am gare du nord eny Montparnasse sy ny sisa eny de zao ataovy bakely famihantsika fifanoroana masina alleloia tsika tsy manao an'izany ray metatra zany inona ny latsika ray metatra zany tsika tsy tratran'io aretin'io zany tsika na mihinana zava-mahafaty aza na misotro rano ray verana tsika covid fotsiny ao anatin'iny tsy mahafaty atsika zany alleloia tsika mino ireo manaraka ny famantarana manaraka ny mino na andray mena rany zany ianao sy tsy olana aminao zany famantarana manaraka an'izay mino ametra tanana amin'ny marary izy de ho sitrana izy misy olona nefa tena mpitondra am'bavaka efa mpanompon'Andriamanitra efa tena feno ireo lay famantarana manaraka zay mino zany ireo le tena Jesosy sery ambony ireo izay mino saingy zao mety te mpampiasain'Andriamanitra be ianao mety mahery be mihitsy ianao mahay mitory teny ianao sy ny sisa fa tsy ampy zay fa ny tena ampy mino sy atao batisa no hovonjena possible angery avana voamaly tsika nyresaka zany safako maly hoe betsaka ny anao anke tompokotompo jahaky eny rehefa namoka de mohita amin'ny anaranao io ange zany misy olona hiteny zany am'izany fotoana zany za nge efa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra za nge namoka de mohita amin'ny anaranao za nge efa nandray mena rana Jesosy tena tonga de resiko za nge Jesosy tena nisotro zava-mahafaty tatia mbola tsy naninony fa marary firy zay no nisitranako Jesosy fa Jesosy ny teny tsy ny mino ihany zay le zay famantarana manaraka ny mino fa mifanampiny atao batisa zay mino sy atao batisa halleloia fa maninona ny olona manohatra batisa ny rano tsy mitombony zany ry havana malala tsy mitombona ry havana tediavanao verset de pitehanao ny batisa ny rano fa batisa ny rano ry havana malala ny lalana makany an-danitra
azahoanao ny tapakila mankany an-danitra mibatisan'ny rano fina moa ny dika mibatisan'ny rano dika mibatisan'ny rano ke de zao batisan'ny fibebahany ary alevinao anatin'iny rano iny ny fahotanao mivoaka avaonao olom-baovao ao am Kristy. Alleloia, alleloia. Maninona no potehan'ny olona zany batisa zany nefa zao ny zavatra amity zava-dehibe ny nafaran'i Jesosy. Io ny zavatra nytenen'ny farany de lasa izy niakatra. Ko raha nytenen'ny farany ve ry havana? Tsy io ve ry havana no tsindriny indrindra? Za miteny anao androany mety aiza anao andolo tenao atao batisa. Nisy olona nanontany Petera, asan'ny apôstôly, asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fahina amby telopolo hatramin'ny fahasivy amby telopolo vakitsika. Koa ka fantatry toriteny zany Petera, koa ka fantatry ny Israely rehetra maromaro fa iny Jesosy nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana iny de efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy iny andiny fahafito amby telopolo. Anono nandre zany ny olona de voatsindrona tampony, voatsindrona ny olona. Alleloia. Voatsindrona tampony ny olona ary rehefa voatsindrona tampony tamin'le toriteny ny olona tenao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe rahalahy inona nataonay fa voatsindrona zay tamin'le tenin'Andriamanitra tsy te hijanona fotsiny ompian'ny toriteny zay inona ny dingana tokony ataonay. Ka mazava angelana babitody le teny io tsika tsy teny hoe betsaka ny voavonjina betsaka ny very tsotra fotsiny le tsika io ny tenin'i Jesosy zay misy atao batisa no vonjeny de tsika tsy fantatritsika zay betsaka voavonjy sy mibetsaka tsy voavonjy fa mifantatritsika tsika ho voavonjy tsika ry havana. Alleloia. Ko zay misy atao batisa no zay misy tsy atao batisa zany de tsy voavonjy zany. Zany kena any tanànatsika isan'andro ry havana malala fa tsy fanaovana batisa ny olona ray ary zany mbola tenenainareo foana hoe akaiky nge Jesosy hijery olona tsika eto voalohany indrindra aloha reo iverina am'izay tsika rehefa teto zany zao de nisy olona teny voatsindra tampony le olona de tianjareo tonga nofo le tenin'Andriamanitra na voatsindra de zao no nataony inona ny tokony ataonay. Toy izy Petera ary io Petera andiny fahavalo amby telopolo am'le asan'ny apôstôly toko faharoa ary io Petera taminy mibeba zany le miteny hoe za Jesosy mifona za Andriamanitra mifona fa tsy hanao tsony tena nanenina za tsy hanao tsony mibeba zay le mibeba fa tsy mibebaka fotsiny ny atao hoe mibebaka de zao mibeba ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelany ny helokareo ary anareo andray fanomezana de ny fanahy masina fa ny teny fikasana de ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza tsoan'Andriamanitra anantona azy. Alleloia. Mibebaka de atao batisa. Ianao mibebaka firy ny olona teny za tsy sotro toka tsony za zao taloha tamin'ny taona 2000 iny de zay sy namana iny eritreritra hoe andao raha tsy sotro toka tsony am'ty taona 99 ivadika 2000 zany andao mba tsy fo isotro toka tsony raha fa tena mbava taona 2000 metomboka am'roa saika isaky ny faran'ny taona de miteny foana hoe mba tsy isotro toka tsony rehefa tam'izany le voalohany taona rehefa mandalo olana mibebaka tena tsy hanao tsony Andriamanitra tena vonjeo fa verina ihany fa ny batisa de tahaka ny hoe famaranana fa nidina tanteraka ilay varavaran'ny ota ho Petera mibeba ary ao ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo mba ahazo inona ahafamelana ny helokareo de amin'ny alalan'le batisa ny azahoanareo mifana masina ary amin'ny alalan'izay rehetrarehetra zay no azahoanareo miteny fikasana ho anareo sy ny zanakareo sady hitongavantsika ny an-danitra ny batisa no azahoantsika teny fikasana ry havana malala. Halleloia. Araka ny tenin'ny Marizao fandevenana ny fahotana efa manao batisa eto zao foana tenenay andevina ndray tsika rapitra. Halleloia. Ato ato zao misy anabavintsika ny akoetany antsika mbavaka efa vonona atao batisa izy fa rano sisany tsy ampy. Misy olona zany atao baiboly misy fotoana tsika efa nitory an'ity teny tsy haiko tamin'ny batisa an'izy zany no nitory an'le hoe tandapa etiopiana tsy tadidiko tsy haiko iza tamin'ny nitory teny tamin'ny batisa an'izy misy an'ity lehilahy ty asan'ny apôstôly
toko favalo andiny fa eny ambyroapolo anisy anjelin'ny tompony laza tamin'ny Filipo ka nanao hoe mitsangana ka mandehanana mianatsimo any amin'ny lalana midina ny a Jerosalema ka ny Gaza ary Gaza ary efitra zany de nitsangana izy ka lasa nandeha ary indro nisy lehilahy Etiopiana tandapany Kandasy mpanjaka vavin'ny Etiopiana sady mpitahiry ny areny rehetra ary tonga tany a Jerosalema izy mba hivavaka lavitra ny lalany tamin'io lavitra mba hivavaka de noty izy ka mipetraka teo amin'ny kalesiny ary namaky tao amin'ny Isaya-paminany de iny fanahy tamin'ny Filipo mandeha manatona an'io andana manatona an'io kalesy io izy ary Filipo vao niazakazaka nakeo aminy ka nandre azy namaky teny tao amin'ny Isaya-paminany ka niteny taminy hoe mo fantatrao va zay vakinao fa hoy izy ataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra ary izy nangataka tamin'ny Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy ary zany no teny soratra masina ny vakiny nentina ho vonona takany ondry izy ary tsy nilobava takany zanak'ondry moana teo amin'ny mpanety azy ny fietretena nanaovana azy resy lahatra ary izy no alaza ny am'izay mpiarabelona aminy fa niain'ny esorina taminy tany ary le tandaba namaly amin'ny Filipo ka nanao hoe masiny ianao iza moa no lazain'ny mpaminany zany ny tena ny vasa olo-kafa ary Filipo nilobava ka nanomboka teo am'izany soratra masina zany izy no nitory an' Jesosy taminy nanomboka nitoriana an' Jesosy zany teo olona ity ay batisana babijely misaotra raharatojo ary raha nandeha tany an-dalana izy de tonga teo am'izay nisy rano ary hoe tandapa indro rano ka inona moa no misakana tsy atao batisa ryavana ity lehilahy ty nandeha toerana lavitra de nandeha nieno teny soratra masina nandeha nivavaka atao Jerosalema ary efa nitoriana taminy de resy lahatra tamin'ny batisa izy ary efa resy lahatra tamin'ny batisa fantany fa ilaina ny rano misy anabavitsika zao any Koety mitady rano mitady toerana misy rano fanaovana batisa satria isika de amin'ny alalan'ny rano eny naovantsika batisa alleloia de le tandapa vao nahita rano de zao no teneniny izy tsy efa resy lahatra rano sisa ny andrasany to de zao teneniny indro ny rano inona ny misakana tsy atao batisa de tonga izy de natao batisa de natao batisa izy ary ianao inona ny misakana anao misy olona zao am'zao fotoa zao mangetaheta atao batisa ny fony sy ny sainy vonona fa rano sisa ny andrasany tsika nefa tsy afaka anao araka leritreritry ny olona am'zao mihitsy hoe io heviny fotsiny hoe sy tao fotsiny hoe anina de asirano kely tsia mba hatateraka amin'ny fahamarina rehetra ozy Jesosy de ho ataotsika anaty rano ny batisa alleloia Jesosy aza riavana zany nataony de tsika ndray ve nanao tsy zany fa inona zany ny zavatra tenenin Jesosy mba afaka ataotsika nefa zany nanova ny ohatra amin'ny vantany mihitsy izy mihitsy niditra tanaty rano ka tsika de anao batisa ny rano mandra-piala amin'ny fofonaitsika mandra-piveriny Jesosy ny amin'ny raonahitra halleloia io ny rano inona manaraka anao tsy atao batisa ny an'le anabavana Koety zao rano mihitsy ny mbola manahaka anazy tsy atao batisa tsisy rano fa ianao zao any atokantranonao any misy rano any fantatro mbola manahaka anao tsy atao batisa fandresen-dahatra sisa ny fandresen-dahatra nefa ry havana malala de zao efa henonao raha eto ianao miheno an'izany de mino fa efa naheno an'izany foana ianao teto ary ampianao ny tenin'Andriamanitra zay toritsika eto tsika ry havana malala samy mandinika ny tenin'Andriamanitra io samy mandinika an'io fa za ty samy manolakolaka ny tenin'Andriamanitra io fa io ny voasoratra de io ny ataoko raha hiary hiazakazaka sy fampitantana aminay ao any an-danitra ianao de zao raha manao batisa izay de zavatra tsara fantatrao de zao zay teo any an-danitra ary rehefa zavatra tsy mitondra ny eo any an-danitra de tena tsy ataonay ka raha mibatisany tsy maharesy lahatra ry havana malala ka hoe tena tsy batisany rano be ny atao fa batisa tsotra fotsiny de efa tsy nanao an'le batisany rano be satria zay teo any an-danitra fa ny anay raha mbola hirika fahany ampitonga any an-danitra de ho ataonay de asakasakao androany tonga aminao indray ny fanontaniana androany tonga aminao indray ry havana malala androany ny antson'Andriamanitra ny an'ilay tandapana andeha lavitra be efa feno ny ara-panahary ny olona atao batisa eto aminay de tsy tonga de atao batisa fa mianatra aloha mianatra baiboly aloha ary eto tsy zany ny zava-dehibe firy zay mivita batisa
zato ronjato tsy zany fa misy anankiray vita batisa vonona ijoro ho any an-danitra andao mety ranona pisina ranabavy mety ranona pisina ny an'ireny miaramila ny Afganistan reny ary misy resy lahatra batisa ny rano ao amin'ny litanao le misy le pelleteuse moa reny sa inona le de ao ny asiana labasy de asiana rano de tonga de ao na tsoboka. Halleloia, rano ny ilaina na pisiny zany na inona na batistera rano ny ilaina nizaniza iteny an'izany rano ny ilaina saingany amin'ny toerana misy rano ny pastera sasany de miteny io a rano mandeha ihany eny e fa nareo tsy manana pino anay ko hoe tsy afaka mivoaka amin'ny tranon'ny patron tsy efa tsy benoara toy izy nareo hoe tsy mety zany fa rehefa mba pino ao aminareo zay olo zay de iteny nareo hoe mety ke le izy fa zay zatra fametsindrava avana malala fa rano batisan'ny rano mitsoboka anaty rano le olona ny mety zay ihany. Halleloia, fa rehefa mbola eo aminao ny rano be mbola afaka makiny ikopa ianao toy izany hoe tsy mety ny any andramoka izao fa ndraindray any an-dranony ohatrin'ny ikopa ndraindray tsy any anaty ranony ikopa za zao teniko anao za tanaty batistera no natao batisa ary za naty tokony mpitarika anay tam'izany tsy niadevitra tam'izany be dabe misy fiangonana teny tsy mety mahavery ny atao anaty batistera za zany very zay zany fahitany olona ana tsy manana eritreritra an'izany ary za na tokony mpitondra anay fantany ny ataony de anareo koa raha azonareo atao de matokia anay. Halleloia, fa zay mba teo any an-danitra tsy teo very zay ary zay tsy teo adinina amin'ny raha anareo zany ka hoe hitondra anareo any amin'ny zavatra tsy izy. Halleloia, halleloia, de maherezy nareo fa Jesosy natao nanao ohatra niditra atao anaty rano mihitsy mba ho hitan'ny olona rehetra madio hoe io ny tena tokony atao matiantoka ngereva na Jesosy nandany andro fotsiny toera izy manome ohatra nareo zao ny atao nefa tsy ino ny ataonareo fa ny antsika atao amin'ny fandarana andramoka izao de ho ataotsika zany ho faneketsika an' Jesosy mba hatanteraka ny fahamarinana rehetra mba hampisokatra ny lanitra dinan'ilay teny mahafinaritra be tahaka ny endrika fanamasina hiditra tamin'ny zany fantaniana bavy TCR zany moa za mihitsy manao batisa iza moa ny anao batisa eto ranabavy zako mihitsy manao batisa eto za mihitsy tantana anao batisa ko iza moa ny anao batisa eto ranabavy ohatra tsy azoko le fantaniana sa zay mihitsy hoe tiana antony hoe pastera manao batisa sa hoe zay valiteniko zay hoe valiteninao hoe za mihitsy le manao batisa sa hoe ny androaviny ely zao tanaty baignoire de maninona zao rano ny ilainy ianao mitsoboka anaty rano ny ilainy. Halleloia, de maherezy ianao. Halleloia, ny tompony tantananao no tsika atao batisa zay miny atao batisa no vonjena tsy haiko impiry anao nainao an'izany tsy tafandromany reto olona resaka tamin'ndry Petera inona ny ataonay rahalahy bebaozy izy Petera de ataonareo atao batisa mba azo famelan-keloko ary any nanjara amin'ny teny fikasana ny batisa tsy mitondra makany an-danitra ry any fa mampisokatra ny lalam-pitahiana ihany koa ry havana malala satria ianao ao ambadika izany de ho mpandova teny fikasana ianao sy ny zanakao sy ny taranakao vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao voalevina ny fahotanao tsisy hevitra intsony manasaraka anao amin'Andriamanitra ary tsy tatin'ny devoly iny ny tena tiany devoly le rindrina mitsangana eo anatrehanao sy Andriamanitra foana iny ihany manakona anao an'Andriamanitra fa rehefa vita batisa de ravy iny de manana fifandraisana amin'Andriamanitra ianao maherezy ianao tsy haiko impiry anao nainao an'izany fanentanana an'izany fa zay manentana foana zay raha teo tsy de tena hoe le olona 20-30 ny ilainay fa na olona ray fa vonona sady resy lahatra de ino ny tezatezainao fa mpitantana any an-danitra Halleloia, de rehefa voakasika ianao de mandrosoa mirosoa milesa aminay andefasana fampianarana fasana lesona ianao lesona ianarantsika de tsy inona akory fa resona ato anatin'ny baiboly mikasika andreo araka ny teny Jesosy mba tanteraka ny fahamarinana rehetra de ny fahamarinana rehetra no ianaranao eto fa maninona ny vehivavy eto no misaron-doha de ampianarina anaty fampianarana zany anaty verse fa maninona tsika tsy mihina zava-padina kisoa crevette ganagana gisa apondra rehetrarehetra bibilava totozy rehetrarehetra ramanavy voay rehefa biby maloto fa maninona no tsy mihinana reny de alefa ao anaty fampianarana fa maninona tsika no mitandrina andro sabata de alefa ao anaty fampianarana ary ao anaty verse daholo tsisy zavatra forononay mivady
sy ny sisa sy ny sisa. De ahonona ny fahamasinana fa maninona ny vehivavy ny tsy tsara manao fitafin-dehilahy de ao anaty fampianarana ataony zany rehetrarehetra zany. Alleloia. Afaka misafidy zany ianao androany hijanona ho mpijery ve ianao mifandarina andramika izao sa ho resy lahatra ianao hiditra. Alleloia. Ho isan'ny mpandray anjara sy manana anjara amin'ny teny fikasan'Andriamanitra de hiditra amin'ny rano batisa tahaka an'ireo ankizy zay mandray anjara. Misy aminareo koa mantsy manontany ahoana ny fandraisana anjara eto. Ny olona mitoroteny eto de olona efa vita batisa. Satria antsika zany de hamasintsika ty zany mba halitarantsika de eto zany zay olona rehetra miakatra mitoroteny de olona efa vita batisa izy zay tsy vita batisa zany fa misy ankizy hoe tsy vita batisa teto tsy zany nanao batisa azy fa vita batisa tany amin'ny Jenisy azy fa miverina mianatra baiboly de resy lahatra amin'ny fampianarana izay ijoroan'ny fandarina andramika izao de ny amin'ny fijoroana fahamarinana sy ny fahamasinana. Halleloia. De mahay rezy tsika rehetrarehetra. Mahay rezy nareo ho tahin'Andriamanitra ne isika tsirairay avy. Manasa anao zay. Invitation zany tiana rehefa nianam-bavilika ty izay tsondriko eto androany. Halleloia. Akaiky Jesosy. Zay mino sy atao batisa no vonjena fa zay tsy mety mino de hoeloana. Za matoko fa am'ty été ty. Halleloia. Am'ty été ty tsika manana programma mahafinaritra. Mety hanao kely somary Tour de France kely tsika amin'ny vacances d'été iny de zay resy lahatra amin'ny batisa de ho tetezina raha eto Frantsa misy anao na mbola Europe koa ka misokatra ny sisy tany Allemagne sy Belgique sy ny karazany de ho tetezinay menakavy kely amin'ny vacances d'été satria akaiky Jesosy akaiky fanjakany lanitra mibebay anareo fa akaiky ny fanjakany lanitra. Mahay rezy tsika tsirairay avy misaotra betsaka ny anam-bavilika nafahako nanazava momba n'izany batisa izany sy nanahitana ny olona nanasana ny olona hoe mandrosoa fanjaranao zao. Ndao arytsika anao hira anankiray de raha misy aminao hoe resiresy lahatra ohatrany manomboka mieritreritra de andao tsendritsika am'ty hira ty izy hoe manolo tena ho anao mahay rezary isika rehetra mahay. Atsarovantsika ny anabavy mihiso marina zany tamin'ny batisany mahay rezy tsika tsirairay avy Halleluia. Amen Jesosy. Ewani
fondrasaiko ambara mpiala-pofonaiko Jesosy endry avana malala amen anao zay tiana amen revana malala zany afaka manolo tena angenao e olona ho atao batisa zany revana malala raha ny tena marina ifandrombahana zany fa tsy tambatambazana saingy mahatonga ny olona tambatambazana amin'izao fotoana izao dia zao be loatra ny fampianarana izay entin'ny ny olona dia ny fampianarana diso a mampivily ny sain'ny olona mampivily ny fahalalan'ny olona mampivily ny fisainan'ny olona fa raha ny tena marina raha fantatrao inona amin'ny atsipriana ny atao hoe batisa tena tsy nangatakara andro roa andro zany ianao fa tena nisisika anao atao an'izany alleloia saingy ho anay manokana eto amin'ity fandarana ity dia zao zay tsy mba manery olona zany na hoe tena hoe manampitamby mihoatra ny antony dia zao zay mahafantatra loatra ny alafo vidiny io lanitra io ry havana malala ary fantatra efa io hitan'izay tsy naniry io ary za tena teteny aminao androany fa mety matetika nahainonao an'izany teny zany fa tena mahavonjy ny batisa ry havana lalam-pahamonjena ny batisa ary ny tsy fahavitana batisa ry havana mahavery tena mahavery araka ny voalazantsika teo fa afaka manao délivrance ny olona afaka mitoroteny ny olona afaka manao asan'Andriamanitra betsaka ny olona eto tany zay ny manaraka ny famantarana manaraka ny mino fa ny ambonin'izay rehetra zay ny fanampiny zay dia zao mila atao batisa isika misokatra ho anao ny fanasana so dia mba hainao ny atao batisa manaraka eo alleloia jesosy raha teo efa ho avy ry havana malala aza miteny anao fa raha tonga jesosy nefa anao tsy vita batisa dia mialatsiny aminao fa tena tanteraka ilay tenin'Andriamanitra teo hoe zay tsy mety mino kosa dia hoelohana zany hoe zay tsy mety nino sy natao batisa dia hoelohina mahafinaritra izany vita batisa zany ry havana malala tsy ho vonona ny olona atao batisa tsy ho alaina baraka ny olona atao batisa tsy hoe ho ahetry ny olona atao batisa fa mifanohatra amin'izany asandratra ho zanak'Andriamanitra ianao sokafanao anao ny lanitra ary mandra-pahatonga ny lanitra zay hiafarahantsika dia andovan'ny teny fikasana eto amin'ity tany ity ianao halleloia anjaranao ny meritreritra hivavaka tsika amin'izao fotoana izao jesosy eo misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao
misaotranao indray Jesosy ny amin'izany teninao zany tamin'ny tean'io ity. Misaotra Jesosy satria izay manokana dia resy lahatra fa tena sitraky ny fonao ary tena fahamarinana ary tena ara-baiboly ary tena nanafaranao mafy mihitsy Jesosy mba anaovana ny batisa dia ny batisa ny rano be batisa ny fibebahana. Ko androany ary Jesosy raha nitoriana teto izany teny izany dia matoky ahy Jesosy malalo fa misy olona indray nokasianao any ambadimbadika any. Matoky ahy Jesosy fa misy olona indray tena nikasianao any ambadika any. Dia izany olona zany Jesosy ho teneninao hobitsianao tanatin'izany toriteny izany dia ho resianao lahatra. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy satria fantatro fa misy olona voakasika any ambadimbadika any ary dia hiampy ireny ny olombonjena. Misaotra Jehovahandriamanitra. Nangatahako aminao ny fanainao masina no hiasa ao anatin'izany. Tsy mahay mandresy lahatra e Jesosy fa ny fanainao masina kosa tena mahay ary dia androany dia apetraka ao am-pelantananao izany. Izay rehetra voninandroso Jesosy ianao namora an'izany, ianao ny mehery azy sady ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary izay mbola manana fisalasalana ianao fanahy masina ny anova amin'ny sainy. Ianao fanahy masina ô, aleloia. Ianao fanahy masina no ampahery azy ao anatin'izany. Misaotra Tompo. Raha misy tsy voarazaka ianao mahalala ny masoa, betsaka ny zavatra irindry reto olona reto tiany angatahana fa fantatro fa na ny firetan'ny tory teto aza Jehovahandriamanitra dia fantatro fa tsy mba ataonao tsinotsinona ka dia jereo akaiky fa misy olona eto mila valimbavaka, misy olona eto mila fitahianao, misy olona eto mila ny famindramponao, misy olona eto tena mila vola Jesosy mila vahaolana Jesosy dia apetrako aminao izany olona izany. Dia fosy Satana tsy afaka hitsanga kana dia litera ray ary tao anatin'izany rehetrarehetra izany ary ny ten'Andriamanitra izay nafafy dia hamoha avy zato eny any am-pon'ny olona tsirairay avy. Misaotra Jesosy eo. Halleluia. Amen. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena dia andao ampandrotsika ny anabavintsika Marie-Jo avy any États-Unis izy no hivavaka ho an'ny firenena. Tainy tompo anabavy Marie-Jo. Dia tahiny tompotsika rehetrarehetra mpanaraka an'izao fandaharana izao miaraka hivavakantsika. Dia mbola faly misaotra anao izay ry Jehovahandriamanitra rainay tsara indrindra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Ianao misaotra anao ny amin'izany ateninao izany indray izay voambara tamin'ity androany ity fa izay mino sy atao batisa tokoa no vonjena Andriamanitra fa izay tsy mino elohana dia mino a Jesosy malala fa mifananao masina hikasika amin'ny fon'ny olona izay mbola tsy ao anatin'izany vita batisa izany Jesosy andresy lahatra mifanahan'ny olona Jesosy ilay fananao masina amin'izao fotoana izao dia matoky sy mino aho fa maro ny olona izay hovonjena, maro ny olona izay hirosy lalina indray ny amin'izany hoe fanaovana batisa amin'ny fibebahana izany dia vonana ny fahotana rehetra Jesosy ary apetraka ao am-pelantananao izy ireny tsirairay avy tamin'izay rehetra nanaraka teto Jesosy hitanao ny tao anatin'ny fony tao mety misy sakatsakana, mety maro ny zavatra mety hoe tsy ahafahany manatanteraka an'izany no mifanahiana sy mitahotra maro isan-karazany fa za matoky fa rehefa mifanahinao miasa Jesosy dia tsisy ahasakana any anatin'ny fony ireny olo ireny fa tena hirosy izy amin'izany fanatanterahana ny batisa izany mba ho voavonjy izy Jesosy dia ankehitriny izay misaotra anao ihany koa tamin'ny fierovanao ny connexion-nay tsirairay avy izay nanaraka teto Jesosy nahatanterahana an'izao fotoana izao dia vavaka ho an'ny firenenay izay amin'izao fotoana izao hitanao Jesosy Madagasikara tsisy miafina aminao hijoroanay am-bangy eto anatrehanao hifonanay izay rehetra endrika tsy fahatanterahana ao Madagasikara-nay, endrika fikomiana, endrika fanoherana ny teninao sy ny sitraponao Andriamanitra. Hitanao izany Jesosy malala na dia ny tsy fankatoavana izany batisa ny fibebahana atsoboka ao anaty rano izany ary Jesosy dia tena hoe efa endrika fanoherana ao amin'izany firenena izany. Faharoany Jesosy tena hoe mangataka ny famindram-po, mangataka famelan-keloka amin'ireo mpanomponao izay mitondra fiangonana Jesosy izay tsy mankatohana izany fanaovana batisa amin'ny fibebahana izany izay nataony Jesosy izay voasoratra tao anaty baiboly dia mifananao masina anie Jesosy hikasika an'izy ireny tsirairay avy mba hahatonga an'izy ireny hakatoy izay voalaza ny tenin'Andriamanitra, hakatoy ny sitrapon'Andriamanitra any amin'ny toerana izay misy azy any mba
mba hampianatra an'ireo mpino ao anatin'ny fiangonana Jesosy hoe mba hatateraka an'izany sitraponao izany satria tena zava-dehibe Andriamanitra ny batisa izay efa nataon'i Jesosy tao anaty baiboly teo aloha dia jereo manokana Jesosy izany firenena izany lafy-piainana rehetrarehetra maro ireo voafonja Jesosy maro ireo marary amin'izao fotoana izao maro ireo miaina ao anatin'izany hoe tsy fandriam-pahalemana izany fa izay Jesosy mahatoky fa ianao efa mamangy an'izany firenena izany ary ny fanahinao masina mihitsy no hikasika ny fon'ny olona tsirairay avy any amin'izany Madagasikara izany ianao no hitondra vahaolana ao amin'izany firenena izany fa ka sy ny fon'ny olona Jesosy mba hanova toe-po hanova toe-tsaina ny olona Jesosy mba hanaiky anao tompo sy mpamonjy ny fiainany mba hitondra fihedanana sy fitsarana ao amin'izany Madagasikara izany dia mametraka eo mpilatananao ihany koa an'izao fandaharana andramoka izy ao izao mbola izy foana Jesosy mandra-piavinao eny amin'ny rahoalin'anitra dia reto mpanaraka fandaharana maro be reto Jesosy dia apetrako sady eo mpilatananao amin'ny toerana rehetra izay misy azy ireo ianao hitahan'izy ireo ny amin'ny lafy-piainany rehetrarehetra ary ny anjelinao hitoby manodidina an'izy ireo tsirairay avy any amin'ny toerana izay misy an'izy ireo any dia makasitraka anao izay Jesosy ny amin'ny fahatateran'ny fotoana rehetra ny voninahitra dia averinay ho anao rery any mandrakizay Alleluia Amen. Alleluia misaotra betsaka ny anabavintsika mary izao tsika tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay misaotra ny anabavy flera tamin'ny vavaka fanomboana dia makasitraka be dia be ny anabavy erika tamin'ny ten'Andriamanitra izay tena nampahery antsika rehetra teto androany izay ny fotoanantsika tapitra eto ny fotoanantsika ny tapitra fa fiarahantsika tsy tapitra satria ianao dia afaka mihaino miaraka aminay foana ianao miaraka amin'ny akiradio ao amin'ny 3w.andramokaizo.com afaka mihaino ny onjam-peo ianao isan'andro andro aman'alina naizanaiza misy anao tsy mila connexion ngeda be io afaka mihaino foana ianao ary misy toriteny anankivalo isan'andro nenonao dia amin'ny ray maraina amin'ny 4 maraina amin'ny 3 amin'ny 7 maraina dia amin'ny 10 maraina zay ny tapany maraina raha pitso amin'ny 10 mandeha ao zao fandaran'izao raha ohatra ianao hoe tsy nahinatra ny voalohany dia afaka mijerindreny no mihaindreny raha pitso amin'ny antin'ny akiradio dia amin'ny ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 koa dia mbola misy misaotranao maireza hotainy Andriamanitra itsika tsirairay avy ary misaotra anao koa fanohananao ny hetsika izay ataontsika isan'andro tsy tapaka dia ny hetsika Gamaliela izay amikisantsika ireo sahirana any amin'ny Madagasikara amin'ny EPP Atandrokomby nosy Zatondrefana nanaovantsika hetsika amin'izao fotoana izao dia ny fanomezana yaourt sy mofo andreo ankizy ireo isan'andro mandra-pahalany ny vola izay voanitsika nefa za matoky fa tsy avelantsika ho lanilany fotsiny izany vola izany fa mbola nohana indray tsika ka eo anareo izay efa nanao isaorana Andriamanitra isaorana anareo ary za matoky fa efa nijinja ny vokatra izany nareo Alleluia mijinjavy zato eny izay nafafinareo raha ohatra koa nareo mbola misy télépanahy dia afaka mandefa MP amiko dia zay kely voatsirambotanantsika no atambatritsika tsy vola ho an'ny akiradio zany na ho an'ny radio rakotsiramo fa ho an'ny sahirana any Madagasikara mihetsika sakafo ry zareo samy hitahin'Andriamanitra raha mbola songa amin'rao lanitra Jesosy dia hoentintsika raha pitso tahaka izao dia mahery izy daholo ary tahiny tompontsika rehetra Alleluia Amen.